tafatsangana ny fotodrafitrasy trano manara-penitra sy moderna ampiasana teknolojia vaovao ampiasana angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro ahafahan'ireo toerana lavitra ny tanan-dehibe misitraka internet ampiroboroboana ny nomerika amin'ny fanamafisany pahalalana ireo tanora mpianatra efa vonona ireo tompona andraikitra ny birao rehetra efa vonona ireo tolotra ny positra malagasy Smart Village ho fampivoarana ny Madagasikara